ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay talosy ankehitriny aroavy ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo riavana mahatratra ity Pasika 2024 ity. Koa satria moa mikatona indray ny trano fiangonana eto amin'ny fitandremana trano vato faravohitra dia indro ampitaina amintsika amin'ny alalan'ny tambajotra serasera ny fanompompivavahana amin'izao alahadin'ny Pasika izao. Koa mba ahafahany rehetra miomana tsara so mbola misy variana ny efitrany na mitsangatsangana ny tokotany ihany dia ndelo ataontsika ity hira ny fandresen'ny Pasika ity dia tafahomana tsara isika rehetra. Ataontsika riavana ny hira faharoa amby efapolo amby zato ny andininy voalohany faharoa fahatelo. Aorian'ny fideranan'Andriamanitra riavana no anaovantsika ny hira fa 970 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Riavana malala rehetra amin'ny Tompo ndeha hiara-mitsanga isika hideran'Andriamanitra amin'izao andro Pasika izao. Efa nitsangana marina tokoa ny Tompo. Aleloia! Izao ny voalohany sy ny farany dia ilay velona efa maty aho nefa velona mandrakizay mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Aleloia! Amen. Be
Ivavaka isika ry tompo Andriamanitra io indreto zay tafahoany eto anatrianao mba hakalaza ity pasika 224 ity na dia zarazarai ny tokantrano samy manany azy aza ny elanela toerany ny elanelantany ny foa mampanahana kosa dia miray ao anatrianao midera sy mankalaza anao no ity andro lehibe eo amin'ny fiainany fiangonana kristianina maneran-tany ity andro an'io ity tokoa mantsy Andriamanitra no nanambaranao ny zanako malalanao Jesosy Kristy tomponay ho mpamonjy velony zay nivesatra ny fahotana rehetra vitanay. Izy no nanonotra ny fahafatesana sy ny fahaverezam-panahy tokony hiatra taminay ka fadiranovana sy ny jaly indray mandeha monja handresena sy handevonana izany. Raio, aoka arotsapanay anio amin'ny fandrenesana ny teninao, ny hery mahavelona ka ny fiombonanay aminao raisy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina no amoazanao anay amin'ny torimasinay ka hitsanganana hiala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana noho ny anaran'i Jesosy Kristy velona tompo sy mpanjakanay no anaovana izany vavaka izany. Ny voninahitra ny ho anao ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka ianareo. Aorian'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra ry avako malala izay arahan'ny vavaka fifonana no anaovantsika ny hira 775 ny andininy 7. Hira 775 andininy 7 aorian'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra izay arahan'ny vavaka fifonana. Eny amin'ny fanajana riavana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra omena antsika amin'izao andro Pasika izao. Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany, koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia avako malala dia mahatsiaro fa tsy tanteraka isika ny heloka sy ny fahotantsika tokoa no nahatonga Jesosy Kristy niomby teo ambony hazo fijaliana. Koa andeha isika ankehitriny hiondrika hampanetrehiteny eo anatrehan'ny Tompo, hiaiky ny helontsika sy hifona noho ny fahotantsika. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tompo sy Andriamanitray, indreto tokoa zahay mahatsiaro fa niditra ny fonay, ny heloka sy fahotana vitanay, izany no nitondranao ny latsa, ny hirifiry
ny fangiry firina, ny fahafatesana teo ambony hazo fijalia. Menatra sy mangay ainony io tanà izay Jesosy, koa ankehitriny mifona aminao izahay, mamelany elokay. Diovy amina raso izay nalatsaka ao teo ambony hazo fijaliana izahay, ary aho ny herin'ny fitsangananao tamin'ny maty tokoa no hanovanay olona voavela eloka ho amasinonao iaina amin'ny fifaliana sy ny fiadananao. Enoy ny vavakay Tompo, valio izahay ka avelao ny elokay, vonoy ny fahadisoanay rehetra. No ny amin'ny anaranao irery andro Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Aorian'ny famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra mamam-ponao antsika ry havana no anaovantsika ny hira fa 420 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Koa ho antsika izay ny fona sy ny bebaka teo anatrehan'Andriamanitra, mitsangana ry havana, raiso amin'ny finoana sy ny fifaliana, ny teny soa mahafaly omen'Andriamanitra antsika ho famelana ny helontsika. Fa voasoratra hoe, fa raha fony mbola fahavalo azy isika no nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy zanany, maika ny amonjenantsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanana. Ary tsy izany ihany koa, fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika izay nahazoantsika fihavanana ankehitriny. Koa ianao izay nibebaka marina tokoa teo anatrehan'ny Tompo, voavela ny elokao noho ny anarany masina, midy rano Tompontsika. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Saruku, like you everything. Vani fahadi suku, the juve now sachi. Nuku se sopa amuzisu, itiriza faka, elazu kutukukuku. Ifamelana eluka. Supamukana, like you everything. Isumu azavana, babina asaneri. Ishana kuma abitiza, mikurino luna faka, uwani eribaruga. Ifamelana eluka. Ny olona voavela eloka mandova ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ry havana
dia samyjoro vavolombelona manambara ny finoana. Koa andeha ary isika kehitriny hiaraka hanonona ny fanekempinoana apôstôlika izay ombonantsika amin'ny fiangonana masina manerina izao tontolo izao, manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika, izay nitorotoronona tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly ary napako Ponty Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevony, nidina tany Fianatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ao ankavan'Andriamanitra ray tsy to, avy any miaviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-kely, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo. Mialohan'ny hamakinany soratra masina ry havana malala, ndeha iombombavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro, tonga ny fotoana ankehitriny hamakina sy hainoana ny teninao, ko angatahana indrindra ny fanahinao masina, hitsilo sy hanazava ny teninao, ny fanahinao masina ny
hiasa mahery ao anatinay tsiraray avy mba hahatonga anay olina anongilatsofina ny amin'ny teninao handray hanaiky sy hakatoy izany raha mbola hotoriana ihany koa ny hafatrao ny fanainao masina dia hiasa mandrakariva ka ny teninao ho toy ny voatsara ny fonay ho toy ny tany tsara anyriny ny teninao dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny no hanandratana izany vavaka izany. Amen. Hamaky sy ain'ny tenin'Andriamanitra isika ry havana filazany tsara araka ny Matio toko 7:20 ny 9 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'ny alina sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray ary indro nisy horohorontany mafy fa nisy anjelon'ny Tompo nidina avy tany an-danitra dia nakeo ka nanagodiny vato dia nipetraka teo amboniny ary ny fijery azy dia tahaka ny elatra ary ny fitafiany fotsy tahaka ny oram-panala ary ny mpiambina ny vadi-po no ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Ary ny anjely namalaka nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy izay efa nomboana tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo tsy ato izy fa efa nitsangana arak'izay nolazaina. Avy ka jereo fa taony nandrian'ny Tompo ary mandeha nafaingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ary indro mialohanareo any Galilea izy any no ahitanareo azy indro efa nilaza taminareo aho. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra ny faly indrindra dia niazakazaka ilaza tamin'ny mpianatra ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe finaritra ary izy ireo nanatona dia niazona ny tongony ka niakohaka teo anatrehany dia hoy Jesosy taminy aza matahotra fa mandehana ka saovy makany Galilea ny rahalahiko fa any no ahitany ahy. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia hitsangansika ry havana hanao ny hira faha 170 ny andininy voalohany sy faharoa dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. Dia mbola mpitombona amintsika hatrany hatrany ry havana ny fitiavan'Andriamanitra ray sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fampahirezana sy ny fitarihan'ny fanahy masina. Amen. Ny Matio toko 7:20 ny 9 ka hatramin'ny 10. Matio toko 7:20 ny 9 ka hatramin'ny 10 no hitondrana ny afatr'Andriamanitra ny toriteny ho fampahirezana ho antsika kristianina manerana izao tontolo izao amin'ity marain'ny Pasika ity ary indrindra ho antsika zanaky ny fiangonana trano vato faravohitra eto Madagasikara hatrany ampitany ranomasina melipatrana manerana izao tontolo izao.
amin'izao andro lehibe ny paska izao no ambara ny tenin'Andriamanitra amintsika indray ireto zava-dehibe efatra fonosin'ny paska ireto. Ny zava-dehibe efatra fonosin'ny paska zay no toriana sy ambara amintsika. Raha manaraka tsara zao fizotry ny tantaran'ny paska izao isika dia reto zany zava-dehibe efatra fonosin'ny paska izany: anjely nanakodiany vato. Ny faharoa, anjely manome toky sy mampahery. Fahatelo, anjely manambara ny vaovao lehibe fa nitsangana marina tokoa ny tompo. Ary ny fahaefatra, anjely maniraka ilaza zany vaovao lehibe zany ary taorian'izay tafahoana tamin'ny tompo nitsangana reto Maria mirahavavy ireto. Voalohany ary havana, anjely nanakodiany vato, indro Maria mirahavavy mizotra ho any amin'ny fasana, manao ny fombafomba zay fanaon'ny Jiosy, mbola andeha hanositra indray menaka manitra ny fatin'i Jesosy. Ary rehefa roso izy tonga teo amin'ny fasana dia gaga fa efa nikodiany vato. Anjely irak'Andriamanitra nanakodiany vato. Mampahatsiahy zany ry havako, andro paska no atrehantsika kehitriny. Ny paska Jiosy tany Egypta dia ny anjelin' Jehovah nandalo, ary rehefa nandalo dia namono ny lahy matoan'ny Egyptianina fa nanangana sy namoaka kosa ny zanak'Isiraely ivoaka any Egypta. Anjely mitondra ny tenin'Andriamanitra, manana hery sy fahefana ary afaka nanakodiany vato tamin'izao marain'ny paska izao. Iraka ihany ny anjely fa ny teny izay entiny, ny hery izay ananany, ny fahefana eo ampelantanany amin'ny mahirak'Andriamanitra azy dia nahavitany izao zava-dehibe voalohany tamin'ny marain'ny paska izao. Tsy mahita anjely intsony isika kehitriny fa ny tenin'Andriamanitra izay misy hery, misy fahefana dia afaka hanala ny sakana eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra afaka hanala antsika amin'ny fahafatesana, hanangana antsika indray ho amin'ny fiainana. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra mbola mampijoro, mampahery antsika amin'izay mety ho zavatsarotra sy manahirana atrehantsika ankehitriny. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, raisintsika ary ny tenin'Andriamanitra hoentintsika manala izay vato misakana manontolo eo amin'ny fiainantsika andavanandro mba hizorantsika amin'ny lalan'ny famonjena. Ny faharoa, anjely manome toky sady mampahery. Andiny ny fahadimy, aza matahotra ianareo. Andriamanitra raha maniraky ny anjely hanao ny asany, hamonjy ny olona, dia tsy vitany fotsiny hoe manao izay asa sy manala ny sakana eo amin'ny fiainan'ny olona, fa manome toky sy mampahery. Raha toa ka ny valaketraky Maria mirahavavy eto, natsanga ny anjely indray, najoro ny anjely indray, aza matahotra. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, ny fandresen'ny paska dia fandresena lehibe sy mihezinyeziny, satria lay tena fahafatesana atahoran'ny olona no novahan'Andriamanitra ka manala ny aya, manala ny tebotebo, manala ny orooro sy ny tahotra rehetra, ka na ny fahafatesana azy resin'i Jesosy Kristy maika mo fa izay zavatsarotra sy manahirana mampitahotra antsika. Indrindra ny zavatsarotra sy manahirana hiatrehantsika manerana izao tontolo izao, ny amin'ity aretina mbola mandripaka ankehitriny ity. Mampijoro antsika, mampahery antsika
ny tenin'Andriamanitra aza matahotra fa ny hery sy ny fahefana rehetra teo ampelatanan'Andriamanitra mampijoro sy mampitraka antsika. Ny zava-dehibe fahatelo ry havana izay anisan'ny goavana indrindra tamin'ity marain'ny Paska ity, anjely manambara ilay vaovao lehibe, efa nitsangana tokoa ny tompo. Andino ny fahaenina, efa nitsangana ny tompo araka izay nolazay. Izay teny ambaran'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy tanteraka. Tsaroana tokoa ry havana raha miverina amin'ny tantara, dia efa intelo Jesosy Kristy no nilaza tamin'ny mpianatra fa andeha hizotra amin'ny lalan'ny hazo fijaliana ary vonoina omboana eo ambony hazo fijaliana, ary raha tonga ny andro fahatelo dia hitsangana izy. Tanteraka izany ankehitriny, ary zany fanambarana ny vaovao lehibe izany izay entin'ny anjely ankehitriny no tena mampisava ny aya sy ny tahotra, manome toky sy fampaherezana ho an'ireto mirahavavy tany amin'ny fasana ireto. Efa nitsangana ny tompo. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, fotom-pinoana ngeza be, iorena ny finoantsika, iorena ny fiangonantsika, ity fanambaran'ny anjely ny vaovao lehibe ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty ity. Vavolombelona zao fanambaran'ny anjely sy izao hitan'izy mirahavavy izao fa tena misy tokoa ny fitsanganana amin'ny maty. Fa raha tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty hoy Paoly apôstôly, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Ity zava-dehibe ny Paska androany ity zany ry havana, mbola mampijoro atsika amin'ny finoana, tsy mahaketraka atsika, mbola mampijoro ny fiangonana ary mbola mampanakery ny teny izay toriana mba azahotsika. Fa ilay Andriamanitra izay mahay manangana ny maty dia hanangana atsika ihany koa izay maty amin'ny fahotana ho amin'ny fiainam-baovao mandrakariva. Ka dia mampahery atsika, mirary atsika hiaina amin'ny finoana, atoky hatrany ny tenin'Andriamanitra izay toriana, hirafitra ao anatin'ny fiangonana, na dia eo aza ny tejavatratra ny trano no mikatona, fa ny fiainan'ny fiangonana dia miombona amin'ny Kristy, na iza toerana misy atsika, na mifanakaiky na mifanalavitra, dia afaka misitraka izany herin'ny fitsanganan'ny maty amin'izao Paska izao izany, ka ampiorina trany ny finoana sy ny fanantenantsika, ampiombona trany atsika ao amin'i Jesosy Kristy no ny herin'ny fitsanganany. Farany ry havako, anjely maniraka ilaza ity vaovao lehibe ity, ary nefa ranjo marain'ny Paska izao dia izy mirahavavy tojo tafahoana tamin'i Jesosy Kristy. Rehefa mahazo ny hery, miala ny ayasy ny tahotra, mahatsiaro fa nandray tokoa ny vaovao lehibe ny Paska miombona amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy, dia manana didy, manana andraikitra hitory sy hanambara izany herin'ny fitsanganana amin'ny maty izany. Fa rehefa mitory sy manambara ny herin'ny fitsanganan'ny maty, dia zava-dehibe roa no miseho. Ny voalohany, ho an'izay mitory sy manambara izany fitsanganana ny maty izany, dia tojo an Jesosy Kristy, tafahoana amin'i Jesosy Kristy, miombona sy tafaray amin'i Jesosy Kristy, ary ny hafatra izay toriana sy ambara ihany koa dia mambabo sy mitaona olona hiaona amin'i Jesosy Kristy sy hiombona aminy. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, adiditsika kristianina, adiditsika fiangonana no mitory hatrany ny Paska, fandreseny Jesosy Kristy ny fahafatesany. Fa raha manao izany isika dia mamonjy ny tenantsika ary mamonjy koa izay miaona amintsika.
ary zany famonjeny zany indrindra dia ny fiombonako, ny fiombonanao, fiombonana izay mandre sy mandray ny filazany tsara amin'ny Jesosy Kristy velona. Ry avako malala rehetra amin'ny Tompo, mirary pasika fandresena ho antsika tokoa, ka izaho sy anao, isika rehetra izay mandre zany afatra zany, dia ahery amin'ny finoana ho afatahotra ary any amafy hatrany ny firaisantsika sy ny fiombonantsika amin'ny Jesosy Kristy velona. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra mahereza ry havana. Amen. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona, misaotra anao izahay fa afaka nankalaza ity pasika 2024 ity, na dia eo azy ny toe-javatra sarotra sy mahamay izay lalovanay, lalovan'izao tontolo izao ankehitriny. Koa noho ny herin'ny fitsangananao tamin'ny maty Tompo, esory izay rehetra manakana anay tsy ho vita fihavanana amin'Andriamanitra noho ny aminao Jesosy Kristy. Esory ny elokay, ny fisalasalana izay rehetra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Noho ny herin'ny fitsangananao tamin'ny maty ry Jesosy Kristy io, esory ny ahy azy tebiteby, ny tahotra ao am-ponay tsiraray avy. Manatoko izahay Jesosy, matahotra izahay, fa miparitaka izay tsisy ity valana retina Covid-19 ity. Jesosy malalo, vonjeo izahay, vonjeo izao tontolo izao, tsy ho akory ny vato hanakana ny famonjena tsy ho anay, ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy, sitrano ny marary Tompo, arovo ny olonao tsirairay avy. Ampaherery izahay hanana fo matoky anao mandrakarivo, fa amin'ny fotoatsarotra tahaka izao ihany tokoa. Raha mirorosainy izahay, betsaka ny hevim-petsin'ny Satana
ny hevitro zao tontolo zao tafiditra eo amin'ny fiainanay ary misy azany samylaza fa tsy misy idiranao Andriamanitra ity aretina ity. Zahay dia tsy miala aminao Tompo, matoky anao zahay ka mametraka ny fiainanay, mametraka ny fahasalamany ny mpanomponao izay tsy salama rehetra eo ambany fahefanao Jesosy Kristy mba hositranonao. No ny herin'ny fitsangananao tamin'ny maty ry Jesosy Kristy io, mivavaka izahay, omeo anay ny hafanampo mandrakarivo, hitory sy hanambara izany vaovao lehibe sy mahafaly izany, mba ho famonjena ny tenanay sy famonjena ny olona izay mihaino anay. Mivavaka aminao koa izahay ankehitriny, ho an'ny fiangonanao dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, Taiosia Masiny, ny teny izay ampitondrainao ny fiangonana, hitondra hery sy aina vaovao ho an'ny kristianina mandrakarivo. Taiosia Masiny ny asa tanterahan'ny fiangonana, ho voninahitra ho Andriamanitra, ho tanteraka araka ny sitraponao, na dia maro azany sakany sy izay mety fanelingelena. Tononay amabavaka manokana Jesosy ny fanatanterahana ny synodà lehibe izay kasaina atao amin'ny Sambava amin'ny volana Aogositra ho avy. Apetraka eo am-pelatananao ny atotoso izany, nisy ho ny voninahitra ho Andriamanitra, ny ilamina ny raharahan'ny fiangonana sy ametrahanao izay tompon'andraikitra eo anivo ny foibe FJKM. Mivavaka aminao izahay ho an'ny vahoaka malagasy manontolo na ny eto Madagasikara na ny eny ampita ny ranomasina. Jereo amin'ny indrafonao ny vahoaka malagasy, ampaherezo amin'ny finoana, taio amin'ny andavanandrom-piainany amin'izay rehetra kasainy sy atao mba ho voninahitra ny anaranao, ho tanteraka araka ny sitraponao. Mivavaka izahay ho an'ny any am-ponja, ho an'ny mahantra tsy misy mpiahy, ho an'ny mpitondra teny, Jesosy velonao, jereo amin'ny indrafonao izy ireny ka hiantrao, ampaherezo indrindra. Mivavaka izahay ho an'ity firenena ity, ny herin'ny fitsangananao tamin'ny maty any, hiasa eto amin'ny firenenay ka hitany mpitondrisanambara-tonga ny ianao, hiasa amin'izy ireny mba hitondrany ity firenena ity amin'ny tahotra anao Andriamanitra sy ny fanekena anao ho Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy. Izany ary no vavaka izay asandratray, sitraka indrindra raha faranana amin'ilay amboaram-bavaka izay nampianarinao Kristy anay manao hoe: rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Dia isaorantsika Andriamanitra riavana noho ny fahalavorariany izao fa ny popovavahana izao. Misaotra ihany koa ny tompon'andraikitra eto amin'ny fiangonana izay mikarakara ny feo sy ny sary, mampity izany amintsika tsiraray avy. Eto dia mirary atsika, tsy amin'ity anio ity ihany no iaina ny Paska fandresena, fa ino sy atoky isika. Ny fandresen'i Kristy eo amin'ny fiainantsika dia hitondra famonjena tokoa, hitondra fitahiana, hitondra fahasoavana. Mirary soa antsika rehetra, na ny eto an-tanindrazana na ny any ampita ny ranomasina any, mba samy ho tahian'ny Tompo, hamakivaky tsy amin'ny tahotra ny fiainantsika, ho arovan'Andriamanitra andray mandrakariva ny fitahiana. Dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany izao fanompopovavahana izao.
Ndia ary amarana ny fotoana sika riavako ny ra fanampony fahenina amby 20 ny andiny ny voalohany no ataontsika aoka iara-mitsangana sika. Ho tanteraka amintsika rehetra ny riavana ny tsodrano izay tononina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy Tompontsika mpiandro ny lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay. Izy any hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay akasitrahany eo masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ny voninahitra ho aminareo kosa ny fampaherezana sy ny fiadanana. Amen. Mipetraka mivavaka mangina ianareo. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Miraso antsika rehetra riavana malala.